Nankasitraka ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina moa amin'ny tsy andraisany anjara amin'ny fifidianana izay ny vondrona Europeana araka ny nambarany Andriamatoa Leonidas Tezapsidis mampandroso ny ezaka famoahana amin'ny krizy izany fanapahan-kevitra izany hoy izy. Arahantsika ny andinindininy irana amin'ny Lova Ramanantsoa. Makasitraka ny fanambaran'ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Rajoelina Andry amin'ny tsy andraisana anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny vondrona Europeana hoy Andriamatoa Leonidas Tezapsidis solon-tena vondrona Europeana miasa eto Madagasikara taorian'ilay atrikasa mikasika ny tetikasa EDES izay notanterahina tetsy amin'ny Carleton Etsenosy io marina io. Mampandroso ny ezaka famoahana ny Madagasikara amin'ny krizy izany hoy ny tenany. Mikasika ny tsindrim-paingotra ho an'ny vondrona iraisam-pirenena tao anatin'ny kabaran'ny filohan'ny tetezamita andro vitsivitsy laza izay dia nilaza ity masivo Europeana ity fa maro ireo tompon'andraikitra voakasiky ny hafatra iny dia ny mpanao politika, ny filohan'ny androm-panjakana ary ireo masivo vahiny sasatsasany. Ny fanajana ny tety androm-pifidianana no tena zava-dehibe hoy izy. Mikasika ny mety anaovana ny tety androm-pifidianana tokoa dia nilaza Andriamatoa Leonidas Tezapsidis fa andraikitry ny senita androm-panjakana mahaleo tena sady tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanapahana mikasika ny tety androm-pifidianana. Zava-dehibe tokoa ny fanajana ny tety androm-pifidianana amin'ny fitohizan'ny famatsiana ara-bola izay toto-sain'ny vondrona Europeana eto Madagasikara hoy Andriamatoa Leonidas Tezapsidis. Ankoatran'ny 100 tapitrisa euro izay efa navoakany tokoa dia mbola nampsehony fahavononany ny anolotra 50 tapitrisa euro ny vondrona Europeana.